mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia mpikambana ary mpamajovola ny antoko ery vaovao an'i Madagasikara ramatoa Claudine Razaimamonjy. Raha nanontaniana mikasika ny famondrana ity mpandrara ity any amin'ny fonjana Tanimora moa ny mpitarika ny antoko HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao dia nilaza ny tenany fa ny fanarahan-dalàna ihany no zava-dehibe ho an'ny HVM. Izay ny makasika niny nambaran'ny filohan'ny antoko HVM iny fa mbola amin'izay raharaha Claudine Razaimamonjy izay hatrany dia ho an'ny fikambanana Zah Gasy kosa dia raharaham-pitsarana ny raharaha Claudine Razaimamonjy fa tsy raharaha politika. Tsy mbola meloka izy ho hatrany ity fikambanana ity ka tokony hajaina ny zo amin'ny maha olona mbola tsy voaheloka azy. Vola ravoavy sy tsirakotoary son hatrany mitatra ny vaovao. Raharaha-pitsarana ny raharaha Claudine Razaimamonjy fa tsy raharaha politika hoy ny fikambanana Zah Gasy. Nomarian'ny mpitarika ity fikambanana ity ihany koa fa tsy mbola meloka fa fidirana ponja vonjy maika no izy ary mbola andrazana ny fanapahan-kevitry ny fitsarany. Ny raharaha Claudine Razaimamonjy dia mitovy amin'ny raharaha-pitsarana rehetrarehetra. Tsy raharaha-pirenena io fa raharaha-pitsarana. Dikan'izany tokony hiara-naiky tsika hoe zay ny fanapahan'ny fitsarana dia hajaina arak'izay mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Dia ny zavatra tiana nanao apetraka fotsiny eo anatin'izay zavatra izay dia hoe tokony ohatra an'izao daholo ny raharaha rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany. Tsy hanavahana tsy fa hoe avela hiasa malalaka amin'ny fitsarana ary ny fitsarana koa tokony hanana sy hitazona izay hasina mahafitsarana izay. Zany hoe tsy ho ity raharaha Claudine ity ihany no hoe tokony ho arahana akaiky ohatra ny hanaovam-pitsara zao fa ny raharaha-pitsarana rehetrarehetra mahakasika amin'ny vahoaka izay mampikaikaiky amin'ny vahoaka ny fomba fitsarana eto amin'ity firenena ity ireny koa no tokony ho jerena akaiky ary tokony hisy rafitra manokana ao anatin'io fitsarana io amin'ireny tribonaly ambaratonga voalohany reny hanaraha maso an'izay tena hoe fipetraky ny fahamarinana ao anatin'ny fitsarana izay. Ny fikambanana Zah Gasy dia manamafy ny tokony hanajana ny zo amin'ny maha olona mbola tsy voaheloka an'i Claudine Razaimamonjy.